Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masona. Le Andriamanitra rainay, tomponay ary mpanjakanay. Le Andriamanitra efa nanoloranay ny fiainanay ray manontolo. Ary Andriamanitra tsy mba nanary anay. Misaotra betsaka indray ny amin'ny maraina vaovao izay natolotra ao anay, ho pitiavanao anay izany. Misaotra ny amin'ny fitahinao anay natrisy ny aliny. Misaotra ny amin'ny hery. Misaotra ny amin'ny fotoana izay ahafahanay indray iaino ny afatao. Zava-dehibe ho anay tokoa manko Jesosy. Izany teninao izany satria miraparapy ety amin'izao tontolo izao izay. Indrindra no angalanay hery lehibe amin'ny alalan'ny teninao, ahafantaranay foana hoe makaiza izao lalana isorana izao. Mangataka amin'ny fanahinao masina anatrika fiainao izao fotoana izao na dia minitra vitsy fotsiny ihany ary. Fehezy Jesosy ny fifandraisana mba ho lavorary araka ny sitraponao. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao tendreo ny lela mba hitondra ny teninao araka ny sitraponao. Vahio ny isan-tokantrano isam-batan'olona mandray izay tena hafatra ambaranao ary hitoetra ao anatin'ny tsirairay aby ho voninahitsy ny anaranao. Dia amin'ny anaranao tokoa Jesosy vela avy any Nazareta no angatanay sy hametranay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Dia mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny hery avana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky Filipianina 2:5 andininy 5 ka hatramin'ny 7 no vatsy nomeny tompontsika androany. Filipianina 2:5 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita diovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy keo. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofohanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary efa hita fa nanatare olona izy dia nanetsi-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanatra tan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Amen. Zavatra iray tsy roa amantany no miseho ry havana satria nanafoana ny tenany ka nidina hitovy amin'ny olombelona ilay pary an'izao tontolo izao. Jesosy tsy hainy olona fantarina ny hery sy ny fahendreny no nanapa-kevitra ny hidina hisolovona ny olombelona. Ary tsy nisy olona na iza na ny hery azy anatanteraka an'izany afa-tsy ny fitiavany an'iray sy ny fitiavany atsika. Indrisy anefa fa tamin'izay maha olona azy izay dia tsy mba nahazo izay zo na nazaza azy voateraka akory izy. Satria napatoriana tao anaty fihinanam-bilona. Toerana kely monja no ilaina hampandriana zazakely kanefa tsy nomeny izao tontolo izao an Jesosy izany. Toerana kely ihany koa no ilaina hampandriana ny lo sasatra ka na ny amboalo aza na nandavaka ary ny voromanidina na ny akaniny fa ilay zanak'olona kosa tsy mba nana izay nametrahany lohany. Rehefa maty ny olona dia manana farafarandriny. Eny na dia izay manatra indrindra azy fa i Jesosy kosa nomena ny hazo fijaliana izy. Ary izany no fampijaliana tsy roa amantany sy fampahoriana mahafindrina na piarina tamin'ilay lehilahy any marina. Ry havana, momba fantatsika hoe ho an'izany naneken'ilay zanak'Andriamanitra izotra tamin'izany lalana izany ho azy sy ho anao. Ary tsy takiany tambiny izany na inona kanefa dia natolony izany fanomezan-dehibe izany Andriamanitra dia nilay zanany lahy tokana izay tiany sy mamy indrindra. Ary izay ingeny mahatonga ny Paoly apôstôly ilaza hoe inona ary lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy homeny antsika maimai-poana koa va ny zavatra rehetra? Ary tsy marina Andriamanitra ry havana raha mitaky zavatra be ho valiny namonjin'ny olona.
raha mitaky asa maro izy a, tsy mba mahefa an'izany ireo sasy malemy. Raha mitaky vola be izy a, tsy mba manakatolotra ireo mahantra. Raha mitaky fahaizana izy a, inona no avalin'ireo votsasainy. Fa izay any angatahany aminao dia izao, ny any ekenao fa very ianao a, sy ny andraisanao an Jesosy ho mpamonjy ianao, sy ny anoloranao azy ny fiainanao hoentiny sy ho tantanany. Hiatrika an'ino ely isika ry havana? Voalaza fa tsy misy toerana ho an'ilay Jesosy zaza. Feno tokoa ve ny tranom-bahiny sa mahantra loatra Josefa sy Maria? Ny zavatra azo antoka dia izao, tsy nisy nanome toerana azy ireo. Ary dia fantatsika fa tao amin'ny fihinanam-bila Jesosy natory. Ary dia napetraka ny fanontaniana hoe tokony ho toy izany ve no nandraisan'ny olombelona n'ilay zanak'Andriamanitra. Ry havanao, raha tsy nisy nandray azy ary fa izay ankehitriny izy a, dia te hivitra ao anatin'ny fotsika. Ary dia manontany atsika amin'ny tompo hoe move mba misy toerana ho ao anatin'ny fonao, ary te handray azy ve isika? Ny mandray azy tokoa mantsy ry havana dia ny mino azy sy ny manaiky fa maty solo antsika izy ary ny mity azy. Fanontaniana mbola mipetraka amintsika ara dia hoe toerana manao ahoana no misy an Jesosy ao amin'ny fiainantsika? Inona no mameno fotsika ary inona no saintsaintsika mandritry ny andro? Raha ny tebotebo sy ny olana na karazany eritreritra maro no mameno saintsika, dia tsisy toerana ho an'ny tompo ao anatintsika ao. Tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao an'io Jesosy tamin'ny Zakaiosy, ary dia nidina faingana izy ka nandray azy tamin'ny mpifaliana. Ny ilan'i Jesosy mantsy Zakaiosy. Ary isika ry havana, anio dia mba miteny amintsika izy hoe te hitoetra ao an-tranonao aho, ome toerana amin'ny lafim-piainanao rehetra aho, fa efa feno ny tranom-bahiny. Inona ary no avalinao ry havana? Move ianao mba hiteny hoe mba holohany amin'ny zavatra rehetra ny Jesosy, satria mila an Jesosy ianao. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny Kolosianina 2:1-7 hoe koa tahaka nandraisanareo an Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ho aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'ny toy ao aminy ary tafatoetra ao amin'ny finoana. Fanao ny olona rehetra rehefa Krismasy ny manangana ny azo Noely, na ao an-trano io, na ao am-piangonana, na ny toeram-piasana, eny na eny rehetrarehetra eny, ka mandravaka azy ary dia mahafinaritra ireny mijery azy ireny. Izao anefa, na dia tsara tareto inona azy izy ireny a, dia tsy mitovy velively amin'ireo azo toa azy ireny izay mbola any anaty alana. Tsy misy fakany mantsy izy ireny, fa nokapaina dia natsatoka tamin'ny zavatra mba ho afaka mijoro tsara mandritra ny fotoana ilavana azy, dia mandritra ny vanim-potoana fankalazana ny fety, ary dia toy ny azo velona no fijery azy. Maro anefa ry havana ny olona tahaka an'ireny azo Noely ireny, ka toa masina, toa mpivavaka no fijery azy ety ivelany, ary mahafantatra zavatra maro momba ny fivavahana kristiana izy ireny, ary dia mamonjy ny fiangonana sy manao asa soa maro dia maro, ka mahafinaritra ery no mijery azy, kanefa tsy manana fifandraisana marina amin'Andriamanitra. Tsy mandray an Jesosy eo am-pony. Raha Krismasy dia fety aman-danona no mameno ny androny. Ny firentirentiny izao tontolo izao no mameno ny sainy. Rehefa vita ny fety dia isorina ilay azo Krismasy ary dia ataoko taisisa ilay azo mahafinaritra teo. Ny azo namany anefa mitohy, mivelona sy mitombo ihany any an'ala. Moa ve tsy toy izany ny olona mpivavaka fa tsy nandray an Jesosy ho fototry ny finoana? Ka rehefa vita ny fety dia gueule de bois na retin'andona arerana no manjo azy, fa ny rehetra kosa mbola manohy ny asa nandrahan Jesosy azy teto amin'izao tontolo izao, satria vao nahazo hery izy fa nandray an Jesosy tao am-pony, ary nanavao ny fanoloran-tenany ho amin'ilay fitiavana voalohany. Ry havana, raha ny mampikambananao amin'ny sampana, na ihany koa hoe voasoratra ho mpivavaka ao am-piangonana fotsiny no heveritsika hoe mino
dia tahaka n'ilay azo krismasy isika. Ivelambelany fotsiny ihany isika. Mety vita batisa, mpandray fanasany tompo ihany koa anga, fa tsarovy fa kristiana anarany fotsiny isika. Fa raha mandray an Jesosy Kristy ho mpamonjy kosa ianao, dia iorona ho amin'ny fitenam-panahinao. Ary dia jereo tsara ary, dinio ary izay misy anao, kararao ty krismasy ity mpanaovanao izay fifandraisanao amin'ny Jesosy zaza, ka tsy ao an-tranomby intsony izy no teraka, fa ho amponao amin'izay. Ary dia mirary anao ankalaza ny krismasy sambatra, mba ho krismasy mpanavaozana ny ity krismasy ity. Amen. Ivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy maso zao, misaotra anao feny amin'ny hafatra izay nambaranao tokoa, satria toa karazany mirenitirenity ihany tokoa izay. Tsy andeha hivavaka raha tsy mahazo akanjo tsara, tsy andeha hivavaka raha tsy manao an'izao zao. Ny ao tokantrano tsy avela hoko ambany zavatra, fa ilay fiainam-panahy izay tokony fototra tanteraka aminao, toa ataonay tsy nandroany ianao ny manambary, fa tondra ny azo krismasy rento atsipy any amin'ny farimy rehetra fony misy anay raha tsy tena mandray anao ho tompo sy mpamonjy. Fotoana tokoa mantsy izao, anavaozanay ny fandorantenanay hanompo anao, ho tianao, hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, dia anao ilay Andriamanitray tomponay mpanjakanay. Tsy mahefa an'izany ny efin'izay Jesosy, raha tsy ilay fanahinao masina misy no ahidinao ato anatinay, hibitika aminay andro aman'alina, fa raha miverina izay dia vonona koa ianao handray anay ho zanakao indray. Ampio ary izay Jesosy, dia taio ny mpanomponao, taio ny tsirairay mankalaza ny krismasy ao anatin'ny fanavaozana fanoloran-tenanao. Aiaina hiaraka aminao, iaina ao anatin'ny fitiavanao, ary atsapa mihitsy fa feno fanetreteny ianao, ka mba miaina amin'izany fanetreteny izany izay. Meo famindrapo ny mpanomponao tsirairay aby, na izay nanasika teto, indrindrindrindra izay tsy nanasika Jesosy ny antony fantatrao, fa matoky izay fa ho krismasy mpanavaozana tokoa ny andro krismasy 2024, ka navaozanay, hanavaozanay ny finoanay ianao, ary ametrahanay ny tenanay hanompo anao mandrakariva. Ary tonona amin'ny tsirairay aby ilay tsodraninao masaka itenenanao hoe tsy efa nandidy anao vary zanako, mandehana amin'izao herinao zao, fa tahako nombako amin'ny seso nombako anao, tsisy hajanona anao amin'izay lalakaleanao. Fa ianao ilay Andriamanitra mitantana ny fiainan'ny tsirairay aby, ka hiteny hoe omba anao mandrakariva, ambara-patonga ny fataperana izao tontolo izao. Atolotrainao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy malala, fa ny fahasoavany, fa ny vana fo vaovao hoe omeo anay isan'andro, mba homendriky ny fitiavanao sy ny fahatongavanao eto amin'izao tontolo izao isolovonanay. Aleluia. Amen.